Ny aona tamin'ny pampalala vaovao kosa tamin'ity androndroany ity ny Lezas fotoana izay nanehoany ny ekipan'Andriamatoa voninahitra Jean Jeanne ny heviny manoloana indrindra ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay kasaina ho tanterahana moa dia nangataka ny fanemorana ny anatanterahana izany ny avy amin'ny Lezas. Noho ny fisina vona samihafa nandalo teto amin'ny firenena, mandroso sosokevitra ny hanemorana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay voafaritra ho tanterahana amin'ny 17 Jolay 2024 ny Lezas tarihan'ny voninahitra Jean Jeanne ka any amin'ny volana Oktobra no heveriny fa tokony hanatanterahana izany. Ka aza maimaika andeha any amin'izany fifidianana izany fa izany azo atao any amin'ny Oktobra izany. Miangavy ianareo mba anaova indohan-draharaha ny traboina io izany. Izay vola am-pianaranareo ato tao aby. Mba andreo traboinareo izany. Nosiritan'ny Andriamatoa voninahitra Jean Jeanne fasahirana amin'ny vahoaka malagasy. Tsy vahaolana hoy izy mifetiketsehana an-dalambe ary tsy tokony hanararoatra amin'ny fahatramin'ny malagasy ny mpanao politika. Nanao hevitra momba ny fitrandrahana tsokosoko andramena ary mahavoatondro ny zanaky ny filoham-pirenena Andriamatoa voninahitra Jean Jeanne. Iza moa nangalatra boaty rose tena. Tsy fa ela. Fa ela io. Nahatambatra boaty rose tsika io. Zao dia fa mandeha ndray ny boaty rose efa any amin'ny zanaky ny filoham-pirenena ndray etriketrehitra. Olo tsy maro zavatra tsy maro botra. Andeso profinao fa hoe ty olo ty nanao raha ina ty izy tratranao amin'ny ina ty izy amin'ny bois de rose trafiky bois de rose hoe zaraky ny filoham-pirenena Mathieu. Zavatra tsy marina zany. Raha nanontaniana momba ny fiarahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny mpitondra Andriamatoa voninahitra Jean Jeanne dia nilaza fa ilaina ny famelana. Za olona mivavaka famelan-kely koa zany ny foto-kevitra ny ijoroan'ny nina ty izy ny kristianina. Raha kristianina tsy mahay mamela ely koa dia tsy olana. Za zao dia fa masalueko mihitsy zao ny izy hoe avelo amin'izay ny fivoriana atao amin'ny nanina ny antony na ina ny antony. Dia fa zava-dehibe anakany sorako ny président Ravalomanana izy napitsahatra ny fivoriana magro e. Zany hoe tsy tiany ho responsable izy amin'ny fanakorotanana eto zany. Efa tonga saina zany izy dia mety andry any amin'ny 2018 afaka milatsaka izy fa manao préparation kely zao. Ka raha ohatra izay tonga ao toeriny amin'ny zavatra mbola manana fitiavana andeha-pandroso amin'ny firenena zany le olona dia tsy tokony korotanina zany le izy. Ka ny fiarahan'izy SVM anazy any zay fa zay sy Ravalomanana mbola tsy isy fiarahanay fa na izany raha tahiaraka amiko izy dia raisiko izy inan'olana tsy hitako olana amin'izany. Za koa raha tsy gidadra Ravalomanana tsy lancé. Momba ny fampihavana-pirenena dia nilaza ny tenany fa tokony hijanona ny fampihavanana amin'ny filoham-pirenena ny asan'ny SFFKM ary tokony anjaran'ny FFM ny miantso sy mamory ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena.